Pilih apa yang teman-teman pada malam saya pasal psikologi. Pilih apa yang semua pasal psikologi. Wanita cerita dari saudara ini. Papelaran di mulut di papelaran nasional di Maya United States ten minyati ten mifano aran ten kadaya kasi ngenan ni ado masayita yana to ni sifachichina kanteni divuya mundais disifati mazava zany fanajaka tao amin'ny olombelona tamin'ny alalan'ny ady masaiva miteny na devona moka teo lasa tsy niasa tao anatin'ny olombelona ny tena marina nilavina l'olombelona lay teny avy any amin'ny dada malalanay iayava nanakevy tamin'ireo nomboka teo zany ny teny na devony ary manomboka teo ka manakano any dia manakely amin'ny olombelona ny teny na devony ary hitanareo tsara zany ny fiainan'ny olona fa ny ratsy ny mora miparitaka fa tsy mba ny tsara izao mba tia zany teny zany ny zavatra tsara tsy mba tia mino ny olona fa adana fa ny zavatra ratsy koa zany malaky be ny fiparitany zany satria miainy feona inisy feona devony izy nanomboka hatrany amin'ny famoronana anazy masana ve mazava tsara vetra raha ohatra zany da iavano programa nanay ny programa ny osoa amonjinana io satria osoa io miady mafy amonjinanareo io dia tsy maintsy teny koa tsy maintsy anavotana anareo satria teny io mpitehana io ka raha monjy koa zany dada iava dia tsy maintsy mialana ny teny ary ny teny ainge voalohany tamin'izany dia milaminasa tany amin'ny osoa io fa ianareo olotsy rehefa tsy mihitsy ny osoa ndray no manahona ndray lala natao amin'ny osoa fa iveletsika io mitaona ny dada iava dia ny teny dia tsy iza mihitsy ilay teny fa iaosoa ilay teny zao no toko voalohany jaona voalohany jaona toko voalohany andiny voalohany sy ny faharoa tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia taomin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tsy iza ilay teny zany fa iaosoa ny teny io lay teny mihitsy izany no raha ny amonjy avy hatrany aloha zany satria teny no ny mpiteny le tsy vanin'ireo dia lay teny ihany no nalefa ny amonjy anareo dia inizy maty teo ny azo fijaliana iny dia hitondra ny fanafana tamin'ny fahotana satria ny vokatry ilay fahotana ny mety ilay devoly tsy vanina napatana ny olona ny fahafatesana dia ny resultat ny fahafatesana zany mitady ny mpiteny dada iava voalohany satria ny objectif farany maty dia tady ino ny vonona voalohany tamy alalany ahosoa ka navelany vonona mihitsy ny ahosoa rehefa maty rehefa ny ahosoa dia ny fahafatesany kosany rehefa raha tamin'ny fitsanganana ka rehefa nitsanga ny ahosoa dia resy ny fahafatesana le namelezany devoly ny olombelona satria trarotra ny fanozonany dada iava ny olombelona fa ny vokatry ny fahotana dia tsy misy fahafatesana vitanao zany ny programa dada iava no ny afangatany osoa hoe raha monjy ianao zany ianao tsy maintsy maty dia zay vo afaka ny olona zay anatiny anao zay mahatonga hoe izay mino ny ahosoa reny any no vojeny dia zay toriny ely ahitanareo zao ka mahafaka amin'ny fahotana lasa tsy mpanao taintso ny ahosoa zany dia manana ny karakteristika na hoe qualité
afaka mafaotana zay miaraka aminy ary tsy mety manota intsony ary tsy mety manota intsony. Ary rehefa tsy manota dia manisy fahafatesana. Ary tatao amin'ny ahosoa ny fandresena ny fahafatesana zay miaraka dia amin'ny ahosoa. Zay no mahatonga ny hoe reo olona rehetra zay ao amin'ny ahosoa ka rehefa maty dia ho atsanga ny fanahy masina izy. Ny fanahy masina io no ampitsangana anareo. Ary io no marika efa miaraka amin'ny ahosoa nareo dia ny fanahy masina mahatonga anareo tsy mety manota intsony. Ao amin'ny Romanina 8 angambany izy iny sy diso ny fanahy sy nanangana ny ahosoa tamin'ny maty no mipetraka ao anatinareo. Romanina 8:11. Romanina 8:11. Raha ny fanahy sy nanangana ny ahosoa tamin'ny maty no mipetraka ao anatinareo dia izay nanangana ny ahosoa tamin'ny maty koa no hamelona tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mipetraka ao anatinareo. Io fanahy masina nomenanareo zany hanangana anareo. Mazava zany fa resy ny fahafatesana dikan'izay satria efa hita tao amin'ny ahosoa io. Raha Eliany maty tonga ny andro afatesany Eliany amin'ny fotoana izay divana. Dia mitsanana koa izy amin'ny andro fahatelo. Fatsinareo miazo any varoa rehefa maty dia mitsangana koa izy raha amin'ny andro fahatelo. Ka ny tena antilahatra raha mivadika olona ny mitsangana amin'ny andro fahatelo. Raha maty noho ny miady sy matera. Mazava ve? Zay ilay hoe fandresena ny fahafatesana. Efa vita ny dada Iavana ny planina iny. Efa vita iny efa tapitra iny. Zany efa vita zany ny planina voalohany rava ny fahafatesana. Rava zany ho devoly iny. Zay tonga ny fahafatesana tamin'ny olombelona. Satria rehefa nasaina nanota ka nanota ny olona dia vokatry ny fahotana maty dia olombelona maty rehetrarehetra iny maty hatrany amin'ny fanahy. Fa rehefa tafiditra amin'ny ahosoa kosany izy ny nofo sisany maty. Fa ianareo rehefa tsy nofo efa fanahy. Dia ny fanahynareo kosa ny velona miaraka amin'ny dada Iavana sy ahosoa iny foana tsy maty intsony ny fanahinareo. Romanina 8:9. Fa ianareo tsy ho nofo intsony fa efa ao fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Ka ny nipetrahan'ny fanahy amin'ny ahosoa dia ireo olona tsy mety manota intsony sady tsy tia manota intsony dia ireo nipetrahan'ny fanahin'Andriamanitra io. Ary ireo olona ireo dia natao hoe tsy ao amin'ny nofo intsony fa efa ao amin'ny fanahy. Zany hoe tsy olona miraharaha an'ilay nofo intsony izy. Zany no proof fa tena afaka ilay olona dikan'izay. Rava ny fahafatesana ray izay. Faharoa, iny zany le olona efa mireto amin'ny ahosoa io resaka io. Hidinantsika amin'ity resaka faharoa ity. Inona le faharoa? Voentsika teo ilay hoe le teny no nandeha voalohany amin'ny dada Iavana. Dia avy eo nefany menan'ny olona izay teny izay. Ilay olona nazo ny teny dada Iavana nefany hoe azo hoanina ty azo ty maty ianao raha mihinana ity. Na dia fasany devoly teny iray hoe hoanika no fa tsy maminina izany dia nomenon'ilay olombelona ny tenyilay devoly tsy vanina. Dia ilay teny lasa ny fandona tao anatin'ilay olona ary ilay noraisin'ny olona dia tsy mba ny teny dada Iavana fa ny tenin'ilay devoly no noraisiny.
dia zay vao nivelaka any teko taboloha fa tsy vitofoana moa tsy hoe zay no mahatonga ny manakano any tsy mety meny teny dada iavana rehefa teny dia mofona ny monaloolombelona mofona zany jereo no rezultat efa natao ny batisa nareo reny nentina matoneneo soahy tenisa zany mbola en'olona manakano any tena devoly ary na fivavahana devoly satria tsisy miala fahotana ary alan'zareo ary mienan'izany zay ragna dada iava zany ahoana zany natao efa ianareo izy a tsy maintsy mandefa ny teny indray dada iava tsy mampiasa force izy fa teny foana dia io le teny fa mandeha dia iny am'izay miverenantsika am'izay hoe reny le fampianarana ny teneko taminareo hoe ny fanambarany Elia raha nanomboka atsika tamin'ny série tsy haiko série firy angamba ty mampianarana ty série fahafiry izy io sisy ay dia ny fampianarana voalohany tany dia hoe nilozany joanareo olombelona nilozany jontany mandefa fampianarana dada iava nandefa ny teny dada iava zany iaosao moa zany tena nandefa anio fa noho ny am'le hoe le dada iava efa monoka mamaly a dia mandeha ny teny azonareo hitanareo le hoe lozanjontany nga hoe iaosao manao an'izany ary aminareo ave le dada iava nge za teny zany neny iaosoange nangatany tamin'ny dada iava dia le hoe vonjy eo le fanahy fa ny dada iava kosa tena tezerana ame devoly dia hopoteny le olona sy ny devoly azonareo hoe le sany lalana roa samy hafa mihitsy ny azy mianaka fa zany hoe samy mitovy ny direction fa ny zavatra atao samy hafa neny aosoa dia nafanavotana olona le ataotsika hoe zay nangatany tamin'ny dada iava ilareo voavitra ale osoa zany ilaminazy le dada iava kosany a fanapotera fidefievana le devoly midefie anazy ary tsy izy no midefie fa mialala le ny rany zany hoe alefa ny am'izay ny teny any a dia atao eny le devoly le teny io ary le teny fa mandeha am'izay le mety aminao sy dada iava atsangano ny anareo raha maresy-kosika any am'izay nareo tsy haiko nazy hoe tena teny eny satria midefie dada iava ny teny ary tena navity izy tao amin'ny ady masaiva azonareo dia dada iava am'izay ty mandefa teny am'izay ara hoe alefako am'izay ary ty a alefa raha aminareo koa ty fiafaranty teniko ty dia anao raha mahafaka miazy nareo dia alefa dada iava am'izay loza makany amin'ny olona alefa dada iava am'izay loza makany amin'ny tany dia masena manao koa zareo raha mavita tsy haiko nazy nareo na tsy azonareo ina zany ny tokony ataony sakano raha otraka mavita koa nareo satria dada iava tena hoe azahoaniny ty a mamaty nareo ke nampinaniny dia zareo dada iava tena hoe ina rany lozy dia sakano koa re tsy haiko nazy nareo tsy azonareo fa dia mba tsy azonareo ny azy zay le hoe miteny leonany azo rehefa mandeha zany le tena dia joely raha mavita manohitra satria teny samy teny zany le nyfanohitra teo teny dada iavany toerany devoly dia nanakery tamin'olombelona teny devoly iny le olo dia dada iava tsy mitodika tsy makany amin'olombelona fa ny osao manokana ndray fa ny dada iava ndray hoe iny ara ny teniko fa alefako dia toerana mavita toerana volanao nare satria ny fiavarany teny dada iava famonina le tsy vanty teo am'izay azonareo mely izy ary zany no tonga le tsy vanty reo mahaino am'izay hoe efa tsy izy ty a nani fantany am'izay fa tena io ary eny any satria eny any mpitondra an'le teny porofony zany ny famerenana ny fony dada iava taminareo ary ny fonareo tamin'ny dada iava ka faverina somatsara zany sary zany ary rehefa miseho zany a dia iza io tonga io
Iza le tonga dikan'izay tonga le dikan'izay ity za ty tanàna ity za hoe sa tsy mazava le faninareo dia misy zany ny teny mandeha zao na zany izy amany io teny hoe valo io dia hodino ara mahodina anareo satria efa fombanareo foana namiotra zay teneny dada Iava dia lefaso ary le fanoherany io fa nampiakarinely any efa nanantany anampidiny mivoaka ny biby anaty ranomasina sy avy anaty ala nanavereny voaka ny lorotany nanasakany memamay dia memamay zao tontolo zao nanatao mangatsiatsika efa niteny ianao hoe andeha aminareo tondradrano fa tsy nisafidrano fa nitondradrano efa manenty anybekareo izy atondradrano zao zao e tena mahatsiravina be mihitsy ny famelezany tondradrano am'izao tena mianana ny olombelona hoe ino ty tsy resahana intsony ny aretina sy misaritsy fikoropotana zay hoe tonga lely ateny hoe mandana le resao devoly le devoly namanareo hatramin'izay ndana tsovory jesosy mialala namanareo hatramin'izay fa reny mantsy le tianareo reny asebo mamany problème io re fa vao miala tena miafina be zareo satria miafarany io teny dada Iava io tsy alefa nely ahy io mamoaka goga io satria rehefa mandeha le ady atria manteny taminareo hoe lasa miady tsy metenareo zay fa tsisy milaminy zany nareo ary tsy mahazo milaminareo farakaraka ny laminareo vao maintsy metsy fikorotanana faratapony eo aminareo ao dia namoaka teny eny ahy satria matsy a ilay teny navoaka dia izao no sy ny antony fantatry le tsy vanina zany fa tena mandeha ny teniny eny ahy azonareo tena menkorotana be mihitsy zao tontolo zao iny le manazavety taminareo tamimaro hoe ny sara misy any dia famioana ny fandonany zareo a rosianina sy ny otana ny amerikanina zany sy ny frantsay sy ny eretreta zany ny fandonany rosianina zany sy miaraka aminy efa miomana zareo raha ny vaovahiny fana zany dia hoe amvolana mono amvolana o zany mono zareo zany mavola olo zany ka za tsy maraha olo fa za tsy mila olo koa zany maneneny any fantately ary natsa mandeha dia rehefa mandeha le ady satria fa misy ady mandeha mihitsy ny ao dia tsy mety miady mihitsy zany rosi zany tsy mety miady mihitsy zany ary nisan'ny mampimenimenina ny olona rehetra zay mpanala dia ny rosi io sary io hoe tsy azonay mihitsy nyrety rosianina rehetra tsy azonay mihitsy ty président Vladimir Poutine tozy zareo fa ahoana ary izy tena tsy mety miady fa dia zao dalodaloany io fa tena dalodaloany ukrainianina sy ny européanina mihitsy ny fa tsy mety satria miadony naiky zenara zay miaraka mivory aminazy eo mihitsy no manakana anazy mihitsy hoe raha vo maneny eo any dia tany be mivoaka ry zareo tenazanareo zany raha ny président Poutine dia raha ny lohany dia tena mena izy mpizaka mameny anazy hoe hoe tsosy fa le miaraka aminy ao le mifambray amin'ny any ambony any dia rone io no miteny eo foana hoe tena aza mety rehefa alefainy zareo eny ah hoe ny akambo no teny an'izao ary raha vo mamely eo ny rosianina mosiko zenary dia tady mopotika ihany le tena io dia potika ny zareo tsisy dikany fa mazava izy no potika ny tena mary
zay le hoe raha ho faty any mety matesana dia tsy mety manao mihitsy nosy no zany mamoaka fanambarany Eliazy efa tamin'ny fa mafisoko androany voky ianao doka ary tsy maintsy mivoaka aloha anao rosy ianao no mivoaka voaloha fa tsy voka lahatra ianao mampiseho mivanginao fa naseko fantenena avay mivanginao ary tsy mivanginao tsony ny voakanao fa lasa amizay anao mihinana io tsy azo tsy mihinana mihinana nanao azy azo manina bibeny izy kama biby azy dia mihinana izy io izy anao hoe kaina kosa ny ambassadeur teny fenao zay manazao ny tsipriny dia za tena tsy azo mihinana lana amizay anao mamono a lasa anao mivoaka lasa miady ampainy bomba nucléaire anao bomba nucléaire mahitsy be teny sady mazava ampainao io so ianao nipoahany io ao zay tena marina efa maika mihitsy zay zay tena izy maika hitany emosomany zay efa tsy te ahita tsy te araka aminareo tsony zay fa zay teo any amin'ny emosako nareo dia mitaveneko nareo alameko nareo zay moa tonga nampiteny foana amin'ny hoe ny fampianarana tandremareo tena tsitsiny fa ho daholo ny fanoronanareo lalakarianareo ny fampianarana iny ao daholo ny tantara hoe zao le izy any dia ao nareo mandinika lalakarianareo zany dia ny soratra masina tokoa ma tsy miteny ame Ezekela toko valo amby telopolo zay vo azonareo amizay dika tompeny tompo mandeha ny voalohany faharoa fahatelo fahefatsy Ezekela 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atonga tampo ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoka tany avaratra ary avaratra daholo zany firena teneniny zany zay mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala resaka nosy koa zany lesena teneniny zany ary maniny amelezana azy ka ataovy hoe zao na zay niavatompo ino avy amelanao adoga mpanjakany Rosia sy Meseka ary Tobala hitarika anao ka nisy masoby eo amin'ny varany ranonao ka hoentiko mivoaka ianao sy mitapoka rehetra zany teny zany dia midika fa mitaritina mivoaka izy vao mety mivoaka tao noho izany mandeha ny teny eny ao mamoaka azy tao ary ny teniny eny any masoby mitazona anazy miraikitra aminazy ka misintona azy mivoaka tao satria ozy ny teny eto hoe hitarika anao ao ny mitarika dia dada Iavana ary dada Iavana no miteny eny alalany eny any ho taritiny ianao mivoaka tao ary ho atsiana masoby ny valampiranonao mba tsy afaka mitikodina ianao ny hetsiketsika zay dika masoby tasomby ianao zany tsy mahazoetsika ary taritina mandeha makany am'izay adefasinanao asanao miady
efa miady ianao io. Lasa ianao mandeha amin'izay, arivo sy didiny ay ianao, voaka atao ianao. Somary miafinafina intsony ianao, atsazo mihefenina intsony ny toerana misy ianao ao. Tsy maintsy miady ianao, ary tsy maintsy manapoaka fitaovam-piadinanao ianao, dia nukleary afenipeninao io. Satria fantatrao fa loza ho anao ny fanapohanao an'io mantsy. Fa tsy haiko nefa hanapotena ny firena miady aminao ny dikan'io, fa ianao no voa. Ka hoentiny voaka ianao sy tafika rehetra, ny soavaly sy ny taingy soavaly, samy tafo marevaka izy rehetra dia olona marobe, mitondra ampida lehibe sy ampida kely, ary samy tantsavatra. Miaraka aminao ny Persianina, ny ranontsika miteny io, ny Etiopianina sy ny Libianina, firena Afrikanina Zambesany zany, izay anaran'ny Trump kitikitihana. Tsy maintsy petaka misy toerana anankiray. Samy mitondra ampida lehibe sy filovan-doha, Gomera koa mba miaramila rehetra, zareo avy any avaratra Zambesana zany. Dia tarana kitogamo avy any amin'ny farany avaratra, mba amin'ny miaramila rehetra, dia firena maso miaraka aminao, be dia be ny firena miaraka aminao Rosia. Satria ady ianao. Andiny fafito. Miomanaka mitova tsara ianao. Eny ianao sy ny mombanao zay efa mivory eo aminao, ary aoka ianao mitarika azy. Dana amin'izay voronareo, efa mivory ianao teo a. Fa lasa vory daholo amin'izay hatrany amin'ny Afrikanina, avory daholo amin'izay hatrany amin'ny Arabo, indrindra fa ny Iranianina. Andana vorinao reo, tanterao io teny io, ary ainga ianao manatanteraka an'io, fa tondra ny famoahana anao. Fa mbola tsy hotena koa ny boka, fa efa tsena mandeha mpeno lalana azy, didina tsy maintsy mandeha, mba hiariary ny adalana. Satria efa hiary izy. Fa manakaiky ny fanesoana tenina plasina. Amin'ny herintaona izy vao miary eo. Tsy hoe sorona eo amin'ny taona izany izy, fa amin'ny herintaona izy vao miary eo. Satria tsy tamin'izay boky. Zay no mahatonga an'izao teny izao mandeha. Asena defie devoly azy zany teninay zany. Na natoera. Na tsy hoe amin'izay hoe ny amantinareo no hitan'izay teny izay fa tsy maintsy mivoaka ianao. Azonareo amin'izay ve izy? Dia azony olona velona izay miato ve? Raha manareo penaka amin'ny plasy mba azony ve? Azony tsara? Zay ny antony hoe tahaka an'izao fizokan'io sary io. Inareo moa tsy azo dao izay teny eto azo. Na dia misy tsy mana dia mbola azo ihany. Tahaka aminareo na ianao. Vao rehefa tiantsika ihany ny teny. Eny amizantsika anazy. Raha mandeha zany zany teny zany, dia tahaka anareo raha dia volonté dada Eva tamin'ny ady masiva tamin'ny voalohany, dia nanakoto hoe iza ny Andriamanitra. Zany hoe mamono kely dia hita amin'izay iza ny tena Andriamanitra. Ny Andriamanitra Eliabe, izay niseho tamin'ny anarany Andriamanitra Abrahama fony izy tamin'ny niseho taty voalohany, ka hitandreo Israely ihany. Yahva no anarany, Yahva. Sany devoly izay namitaka ny olona tamin'ny voalohany, dia tarika ny olona sy ny tarika rehetra tafaraka aminy. Iza n'Andriamanitra? Ho hitantsika eo. Na ny Andriamanitra tompo ty soatra masina izay tsaganako eto eo anateny amin'izao fotoana izao. Na ny devoly izay namitaka ny ady masaiva tamin'ny fotoana izay namoronana anazy. Zany hoe ny aditsika zany izao, dia tsy ady ny amin'izao kehitriny izao fa ny ady tany amin'ny fototra, ny ady tamin'ny voalohany.
Katsagana aminareo izay nanohitra ny teny dadanay iavaka nanaraka anareo teny nanaraka anareo ny olombelona devoly. Dia ity ny teny dadanay mandeha ny teny etiny any amin'izay ny teny ara-petraka ely amin'izay ny teny. Fa tamin'izao fotoana izany dia teny nampianarina tamin'ny mpaminany fotsiny teny io fa tsy mbola nampiarina. Fa anjarany ely amin'izay mametraka anazy ho ampiarina. Ary tsy maintsy miaka ny teny ely avy any amin'ny dada Iavazy hosoa. Ko mitsangana amin'izay nareo tsy vanina ireo a. Dia voly tsy vanina izay nanohitra dadanay tamin'ny taloha toerana amin'izay raha mavita. Fa efa nalefoninareo mihitsy ny amin'ny teny izao. Dia nalefonin'ny ankohonanareo mihitsy tsy ny miara-dia aminareo. Ao mihitsy nandefasana an'ilay teny. Ka sakany fa tena ho domaine anareo zao nandefasana anazy. Dia ao amin'ny ankohonanareo mihitsy no alefa amin'izay ilay teny. Dia toerana matomatotsy nareo. Fa na mbola hoe ary ananareo matsy ny teny mbola any amin'ny domaine tsy any zareo zany dia mety tsy faray. Fa ilay teny mandeha teneniny aty io dia efa ao amin'ny zareo. Ao anatin'ny lavatraniny, ao anatin'ny toerana misy anazy. Zany natonga nateny hoe Donald Trump filopenina Amerikana. Mety tsara fa zany tsy takatsy lono intsony zany misy mandeha ao. Sady tsy hainao ny tsy araka anao. Satria olona ianao ka tsy manana ny problème io zany. Zay zany ny sary mandeha zao. Izay natoeriny amin'izay ilay teny satria nanohitra ny teny dada Iavazy areo dia nahavory. Dia izao indray alefa dada Iava ao anatin'ny toerana misy azy mihitsy ilay teny. Dia sakana raha voasakanareo amin'izay. Tsy haiko na azy ireo na tsy azy nareo. Fa ny domaine mihitsy ilay teny izao manefa. Ao aminazy mihitsy ilay teny manefa zao. Dia sakana raha masakana eo. Ho hitantsika eo amin'izay. Mazava tsy mazava raha tetsy? Ina mazava? Mazava ny teny. Zay ny dada Iava. Dia io teny be dia be nandeha hitany nareo iny amin'izay. Mandeha ny teny dada Iava. Fampiarana ny teny dada Iava. Io Elia tonga io. Elia no plaza tsy mampiatra ny teny dada Iava. Mampiatra anazy alalany ny teny. Zay le hoe ny teny foana Elia. Ka rehefa ny teny Elia dia arao ny teny Elia. Ho any izay ho any amin'ny lanitry maty. Fa rehefa tsy ho any lasa manaka ny teny Elia. Mazava be zay? Arao rehefa ho any azoko misy pika ny teny izay natao taminareo fa tena mety iva mafy. Zay ny Hosoa zany zay kaneny dada Iavazy. Dia anjarany Elia no mitondra izay teny izay. Zay hoe andro mahory. Rehefa tafaverina ny fony ray amin'ny zanaka dia tonga amin'izay izay andro izay any andro mahory. Dia efa izy io mandeha io satria efa tafaverina nareo. Efa vita ny dingana voalohany tamin'ny asany Elia. Dingana faharoa ny asany Elia dia aboaka ny hafa firenena zao sisa. Fa ny teny efa miara aminahitra amin'izany. Ny teny amin'ny fanapotehana ny fahavalony dada Iava. Eto koa ny teny io efa nanohitra ihany dia mandana hoe tsy hatrany amin'ny fanapotehana zao tontolo zao. Teny dada Iavazy tontolo zao satria nanaiky ny teny na devoly. Miara-potika dao zay hita niaraka tamin'ny devoly zany zao. Mialohan'ny fanapotehana, hitantsika toa tena mandeha zao ny fanapotehana. Dia mandeha koa ny fanavotana. Zao dia anetsika ny amin'ny Hosoa satria dia hitantsika zao ny ataony dada Iava fa efa izy mihitsy io manao io zao. Hitan'ny masonareo sa tsy hitan'ny masonareo? Fa dia mba tsy mahita aminareo. Zay nandefasana ny vaovao io tsy rehefa masonareo, reno ny sofinareo, io miatra ny teny. Dia ilay tondra ilay teny rehefa araka ilay teny hoe teny io mandeha io a, iza ilay tondra ilay teny? Iza? Elia no tondra izany teny izany. Dia zao hitanareo zao. Mazava ve? Dia tsy misy mahafantatra ny fihafarany indray nefa hoe rovino no ny farany, rovino no tapitra. Satria tena dada Iava hery io sahany io. Zay natonga ny Hosoa teny fa raha ny fihafarany zao tontolo zao a dia tsisy mahay an'izany afa-tsy ny ray ireny ihany.
satria tena nazy reny zay ny anton'izay satria tena dada iavary ery io a satria mitelon'ilay mpitelo le tsy vanony reo de tena dada iavary ery io satria izy rery zany mamarana hoe tapotra am'izay ny zavatra ka dika tapotra am dada iavary efa potika ny tananareo mazava ve de tonga am'izay Yahosoa zany hoe ny fahatongavany Yahosoa io zany na Yahosoa raha tsy marary fa miakina ny fahatanterahany teny dada iavary de rehefa miteny dada iavary hoe vita am'izay zatrivita de misoa am'izay Yahosoa azy reo hoe za tsy azonareo de ny farany zany am'izay fisehoana fazy a de ny fanapotehana goga am'izay le izy ny goga no potehana zany hoe Elia no mamoaka ny goga ary manao ny ady miara amin'ny goga fa misy ady efa tao tonga tany Elia tena iady am'izany goga zany izy zay hoe mpielolana ny Yahosoa satria Elia dire miasany Elia faro de Elia zany mamoaka ny goga ary mamona goga amin'ny farany de Yahosoa manao azy amin'ny farany tsy Elia ndray mamono fa Elia no defia ny goga fa Yahosoa manao ny goga azo tsara ve izy no mamono azy lay mitaingina le soavaty fotsy a zay atao Yahosoa izy no mamono ny goga ary manipy azy makany amin'ny mazava zay zany ny fiakarany zava-misy zany hoe tafiditra foana koa Yahosoa any amin'ny farany zany hoe izy mamarana azy rehefa mitsiko makany amin'ny faharimy retavo am'izay goga zany satria tena maritra la ny faharimy retavo de zay vao mipetraka ny fanjakana arivo-taona lay tena fitsarana io le teny eny amin'ny Hebreo toko faefatra andiny fahavalo sy ny fahasivy ary ny fahafolo hoe ka mbola misy fitsarana tena vatiky n'olombelona hoe sabata fitsarana ray moa le izy maranisaina amin'ny sabata mihitsy tena maro ny amin'ny tsy fahalalana inona de avaina taona zany etsy fa dikany teny ohatra hoe koa de mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra ka mahazo tomiditra am'izany fitsarana zany aho ka ny fidirana amin'ny fitsarana io zay tsinona fa ny fanjakana arivo-taona lay ady fahafiton'Andriamanitra satria ny andro ray de arivo-taona ny dada iavary de le ady fahafito zany a egalina arivo-taona farany zay menana olombelona ny fitsarana ho anareo de tsy mahazo miditra amin'ny fitsarana io nefa ny raha tsy amin'ny alalan'ny Yahosoa zay mahatonga hoe mahazo tomiditra am'izany fitsarana zany a mahazo tomiditra ao amin'ny Yahosoa dika zay de tonga ao fitsarana ianao de ho anareo otrikely zay rehetra anatinareo ny efa firenena de efa anio efa tafiditrinareo aroany am'izany fitsarana zany nareo efa kaiky zany aontana mamiaraka kely mazava tsy mazava mazava tsara de ahoana ny ary neny Yahosoa zao ndray neny Yahosoa ndray io zany hoe dada iavahiny a fa ny mamarana ny teny dada iavah kosa nefany a na efa nefa Yahosoa tsy mahafantatry hoe roviny Yahosoa ny mamarana an'io am'le famoana ny goga sy ny mombana azy ao ahoana ndray neny Yahosoa ny programany Yahosoa ndray nefa de manana loatra zany Yahosoa ao anatin'ny fandefasa dada iavany io planany atezerany io a ao anatin'izany Yahosoa ny manana loatra zay tena marina ary anisan'ny zany na dinany batisato Madagasikara satria anetsika ny ampitan-dranomasina Yahosoa de manidy ny ady mba hitoeranareo tsara ny fananana Yahosoa tena ampianarina tsara nareo zany hiady ampianarina tsara no mivona hiadika ny zato ohatrehanareo satria tsy moramora ny ohatrehanareo mazava ve ina neny Yahosoa ndray a neny Yahosoa ndray ny planany Yahosoa zany de mazava azy a torina ny teniny Yahosoa torina ny famonjena vitany Yahosoa torina le fanavotana tamorany Yahosoa io le fisotomana ny olona hitodika any amin'ny Yahosoa daholo io ndray hoe navadiky ny devolonay natao hoe tsy vanana e planiny
novainy anarany Yehosoa, novainy Jesosy, novainy anarany ny Baiboly Islamo. Zany dia dera eny zareo fotsiny zao. Zany hoe mbola nanodina teny koa tsy vana, mbola teny ihany koa natao. Tsy nampiasa forsa koa izy a. Tonga le système nampiasaina, tsy nampiasa forsa izy, tsy nampiasa ninina izy, fa ka dia novainy fotsiny narana tao anatin'ny Baiboly. Sinoiny le Baiboly no sinoiny Coran. Ka dia novainy tao anatin'ny Coran zay hoe Yahlah. Sinoiny le mpaminana tokony Yehosoa mpaminana elona, novainy amin'ny mpaminana Mahometa. Dia raha tsika mahitsy zany misy anatin'ny boky anjareo hoe zany zava misy zany. Tsy nampiasa basy zareo, tsy nampiasa takondro fa dia vita nanovan'io sary. Maro sa diso? Tonga koa zany Elia. Elia koa zany tonga amin'ny alalan'ny teny ary mamerina ny zava-drehetra mianarany teny. Ary teny no hamerenana ny zavatra rehetrarehetra zao naverina tamin'ny teny daholo ity ny fahamarihana. Ary ny fanampolofona zany dia ny fanesorana anareo ho lasa tsy manota intsony le sorona natao vohotany nareo lasa tsy tia ratsy intsony lasa tsy mety manao ratsy intsony mbola tanteraka re zany ny fahamarina Yehosoa sy tanteraka ihany koa. Dia izay no mahatonga hoe teny namadiana ny fahamarihana dia teny koa namerena aminazy. Izay no nahatonga hoe amboariny bokinareo dia soraty hoe boky ny ziady ahy. Ny boky ampelantananareo, ny boky mazava, ny boky rehetrarehetra any. Iny ampelantananareo iny izy. Izay nahatonga na foana ny teny taminareo foana hoe raisy fampianarana io. Fa io ny fanampolofony. Dia efa tonga ny teny iny ampelantananareo iny. Ary raha azonareo atao dia ataovy boky. Boky ny ziady ahy. Satria boky nanampotehany zareo fahamarihana novainy dia boky koa ny andavany Yehosoa anazy zao. Nefa ny bokinareo iny dia mifanaraka tsara amin'ny sefer Torah jiosy sy ny tenin'ny Yehosoa zay nampitondraina ny apôstôly. Mifanaraka tsara mihitsy ireo satria ray ihany ny tompon'ireo dia ny Andriamanitra Abrahama, Yahva sy ilay zanany malalany Yehosoa. Mifanaraka tsara zany ny boky ampelantananareo. Dia boky ny sefer Torah nampitondraina ny Mose ary ny boky ny apôstôly izay nomena tany alalan'i Yehosoa ary ny apôstôly raha Yehosoa ary ny boky farany dia ny boky ny ziady Elia iny ampelantananareo iny izay mbola viany amin'ny dada Yahva Yehosoa mamerina ny fahamarihana rehetrarehetra manapotika ny zavatra nataon'ireo. Izay nataonana teny navadika ireo tamin'ny teny koa ny zava-drehetra tsy manampiasa basy izy natakondro. Dia anjaran'ny Elia koa sady tsy mampiasa basy natakondro fa iny ampelantananareo ny fahamarihana ary hita ny resulta tsy manao teny-tsoa izay nahazo amin'ny fampianarana, tsy nanao ratsy intsony izay nandeha le teny marina tena mianto amin'ny fahamarihana. Izany no manapolo rehefa tonga aminareo ny fanjakana Yehosoa, tonga dada Yahva ary tonga Yehosoa eny aminareo ny fahamarihana. Zay ny atao hoe ny raha ny Yehosoa sy ilay dada malala Yahva. Tonga eo aminareo ny teny. Zay ny atao hoe mandeha ny teny. Aoriana an'izay indray, inona amin'izay no iseho indray araka. Zay indray ny fampianarantsika amin'ny manaraka. Inona no iseho aoriana zany rehefa vita daholo aty zany. Dia inona no iseho? Dia ny iseho dia ny fanjakana ny fotoana izay misy an'i Yehosoa. Dia ny farana teo indray ny fampianarantsika androany. Ngamba mazava tsara aminareo mihitsy izy zay. Tsisy teny tsokotra tena tsy hainy mihitsy. Na ny antonareo nasiana nanoratra boky hainareo amin'izay ny antony io hoe maninona moa izay niteneneo mambatanareo boky ataovy anaty boky io satria boky ny nanapotena ny fahamarihana dia boky koa ny andavana anazy. Lafo tsara ny bokinareo.
Nanenina daholo izay nanao ratsy ny kahie, nanenina daholo izay nanavany ny teny, nefa hitanareo amizay lanja ny teny amizay ao boaty, fa kay any aminareo le bokin'Andriamanitra no farany, any amin'ody kely naparitaka dada iavany aminareo mihitsy ny le teny, tsy mba hoe any amin'ny librairie na alio fa tena any aminareo any amin'le olo masy ny avo indrindra, any amin'le ranana fananana, any aminareo rehefa masina. Zany mahatonga hoe miavonavona amizay dada iavany, ka tsy mba hitany amin'ny librairie intsony le fahamarinana, no amidy eny ananana eny le fahamarinana, fa rehefa mitady ny fahamarinana ianareo manatona ny ely any. Zay sisa. Rehefa te hijery ny fahamarinana any amin'ody kely jerena ny bokiny. Fa tsara mihitsy. Nareo ndray ty mozeka ty aminay koa fahamarinana. Any anatin'ny bokinareo. Ngay tanareo anatin'ny bokin'ny mipiniveny fanambarana io. Bokin'ny Elia ihany misy an'io. Dia any aminareo. Dia nio tsara rehefa any an-trano. Averenan'io na fampianarana. Vakivaky io ka ianareo. Tena aza misaraka amin'ny fampianarana tsy ho fa ilahy ianareo amizay. Na ianareo io bokinareo io. Rehefa io ny anatinareo dia efa ampy. Rehefa ao anatin'io daholo ny fampinana ny zava-drehetra sy ny toroanto ny menanareo. Zavatra iseho sy ny zavatra ny menanareo ity ny ataovy ity. Samia manaraka tsara ny tena nareo ny fampianarana io. Fikitra tsara ho ny ahoso akoana. Resaka amin'ny ahoso atsinjanona. Maka ny fo ny ahoso atsinjanona. Ataovy izay atonga ny ahoso eo akaikinao lalandava tsy mety ala aminao tsomoko. Garanao zay. Miraso anareo ata ahoso